fanambarana na alasarona ho an'ilay mpanjaka ny voninahitra nahary zao rehetra zao dera sy ny laza ary ny hery mandrak'izay dia ilay Jehovah nahary ny tany sy ny lanitra. Ny fikambanana ny zanaka maramila na ny foloalinda eto Madagasikara na Asemi ny barazafy maro soa apesako azy avaradrova taranaky tsirise sahan'aly betroka amin'ny faritra Anosy ny MRFM Mouvement Révolutionniste Fédéraliste de Madagascar ny malagasy mpiray tanindrazana izay feheziny foko 80 razana iray nosy iray fo iray tanjona iray fihavanana iray tafika iray zay tompony fahefana sy maso mandidy amin'ny tany sy ny fananany ary ny taranaka izay nomena Andriamanitra azy. Manoloana ny zava-misy izay raha mahita sy ainana eto amin'ny firenena na ny taloha kely na ny ankehitriny, indrindra ny fibanjenana ny hoavy ny Madagasikara dia tsapa fa miroso sy miverimberina eo amin'ny fiainan'ny malagasy sy ny firenena ny fahantrana, ny fanjanana amin'ny endriny samihafa, ny fampiadiana samy malagasy, ny fangalarana ny hareny Madagasikara eny hatramin'ny ainy gasy mihitsy azy. Vokatry ny tsy fiatezan'ny rafitra eto amin'ny tanin'ny Madagasikara mifanohitra amin'ny filany vahoaka avy any fotony sy ny sotoavina ny fomba mampanao malagasy ary ny tsy fampiresahana sy tsy fampianona ary ny firaisana mitskombakomba fampahatraina nolovaina tamin'ny mpanjanaka. Voalohany dia miondrika manoloana ny maty rary fanasitranana amin'ny maratra izay nandritra ny tolona izay mitsengitranga teto amin'ny firenena. Fisaorana ny zandry zanaka GNZ nanaitra sy namony ampo ny malagasy rehetra izay fahatsapana fa mila fiovana sy fipadian'ny tantara ratsy ho tsara eto amin'ny fiainan'ny malagasy. Mitodika amin'ny foloalinda malagasy mba ahafahana mitantana ny fivoahana amin'ny krizy eto dia miantso mba iray hevitra sy fandinika tsara sy andray fanapakevitra entitra eo amin'ny fifanakalozana saminy hery-velona rehetra eto amin'ny firenena, hialana amin'ny fanapakevitra sy fiarovana ny tombontsoany olo-tokana. Fahavatra, Andriamatoa Andrajelina sy ny mpiaradia aminao raha mbola tsapanao fa gasy sy misy fitiava-tanindrazana kely ao anatinareo dia mametra felana, ary ny olom-boafidy sy ny rafitra rehetra ka mamofopofona izany dia manomboka amin'izao hitenenana izao dia ajanonareo avy hatrany ny fampirorona ny mpitolona na any amin'ny commune rehetra eto amin'ny tanin'ny malagasy. Fadimy, ho anareo masovo rehetra eto Madagasikara ao anatin'izany ny SADC sy ny communauté internationale, ny banque mondiale manao miantso izahay mba hidiranareo an-tsehatra amin'ny tsy hidiranareo an-tsehatra amin'ny fampiresahana samy malagasy amin'ny fandaminana ny taniny, fa hiara misy raha kosa amin'ny fanarenana ny fanohizana ny fifandraisana maneran-tany. Miantso ny Rosianina sy ny Sinoa izahay mba hiaraka ho fampandrosoana any malagasy farany zay aingana indrindra. Fahenina alohan'ny farany mitsangana ny ACC, ny vondron'ny FFKM, ny vondron'ny fiangonana zandriny, ny ray aman-dreny ara-jazana miaraka manangana sy mandrafitra ary mandray fanapakevitra iraisana amin'ireo malagasy rehetra sy ny mpanao politika sy ny sisa mba tsy hiverenana ny toedra raha toy izao tsony eto amin'ny firenena. Eto ary ry malagasy mpiray tanindrazana sy any velany ajaina isany
tsy manana olona kory i Madagasikara na reny na tany na manapahaiza na fifankatiava na vimy na olana amin'Andriamanitra azy fa ny olana dia ny rafitra ka mila ovana tanteraka ny lalam-panorenana ka idiratsika any amin'ny 5e repoblika ka lalam-panorenana federalista zay izaran'ny hery velona rehetra fananganana avy amin'ny fotony ny hery sy ny fanapaha-kevitra ny vahoaka no iarahana mandinika sy iarahana manapaka ny malagasy rehetra eto amin'ny tany sy ny firenena mitohy ny tolona tsy manaiky lembenana ny malagasy ialahana amin'ny fahoriana rehetrarehetra mandroso avao ny tanindrazana olo masina ny malagasy masina ny tanindrazana oela velona ny Madagasikara mpandresy aho mpandresy anao mpandresitsika sotra to Saya siapkan dengan dia ini